Nalaza dia nalaza ny vaovao tao Madagasikara tao ao tamin'ny filazan'ny Jonathan GNZ ny hoe ny olona avy any amin'ny faritra dia olona tsy misaina, olona bado ka tsy afaka hanorina an'izany federalisma izany. Tonga soa ato amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Niteraka atezerana teo amin'ireo zanaky ny faritra izany zavatra nolazain'ny GNZ Jonathan izany. Tsy fantatro moa zany hoe iza io olona io, fa ny fahafantarako azy dia mpiteny ao amin'ny YouTube izy mpaneho hevitra, ary tsy fantatro hoe mianatra any amin'ny université ve izy sa miasa, tsy fantatro, fa izay fotsiny zany no fahitako azy. Niteraka tezerana izay zavatra nolazainy izay. Ny tenako manokana dia mamerina an'ilay fitenenantsika malagasy hoe savorovoro kilatoana. Izany hoe ny savoritaka misy eo amin'ny fiarahamonina indraindray, ny tsy fitovian-kevitra, ny fifanaratsiana, ny filazana ny ao am-po, ny tsirairay dia miteraka savoritaka io na eo amin'ny fianakaviana, na eo amin'ny samy mpinamana, na eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa raha ohatra ka hay zany ny mandamina an'ilay hevitra tsy mitovy sy ny fomba fijery tsy mitovy, dia andeha any amin'ny famahana olana, andeha any amin'ny fifandraisana tsaratsara kokoa ny zavatra rehetra izay iarahana manao. Izay zany ny teniny hatezerana no nasetrin'ny akamaroantsika avy any amin'ny faritra izany. Ny tenako indray zany eto dia misaotra any Jonathan satria izy no sahy nilaza ny zavatra tao anatin'ny lohany. Izy no sahy nilaza mahitsy ny fomba fahitany zany atsika avy any amin'ny faritra, satria io zavatra io anie zavatra maro dia maro ny olona ao ambadiky Jonathan izay mitovy hevitra aminy amin'ny fiarahamonina andavanandro, kanefa tsy miteny, kanefa ao anatin'ny fiatsaram-belatsihy, fa rehefa ao anatin'ny savorovoro ny olona iray dia milaza izay ao anatin'ny heviny, milaza izay ao anatin'ny sainy. Ka amiko manokana dia misaotra any Jonathan, nilaza tsy ampiambambana, ce que les autres pensent tout bas, il l'a dit tout haut. Ka izy zany no anokatra ny saitsika avy any amin'ny faritra. Izay ege ilay fanehoan-kevitra momba ny roi Salomon napetrako teto tamin'ny fandaharana teo aloha izay nataoko. Ny hoe ny roi Salomon rehefa nisy ny vehivavy anankiroa izay niady an'ilay zaza, satria samy niaraka teraka tamin'ny toerana anankiray, de ny zanak'ilay ramatoa anankiray maty, samy natory izy roa vavy de navadiky ny mpiasa zany ireo zaza ireo. Ilay zaza maty zany nataony tany amin'ny renin'ilay zaza velona. De rehefa nifoha vao maraina zany ireo vehivavy ireo de ilay iray nilaza fa tsy zanako ty. De ny iray teny non,
ity zaza velona ity ny zanako de nentina tany amin'ny roi Salomon ho didin'ny roi Salomon zany hoe iza ny tomponanaka. Tsy nisy ady, tsy nisy inona fa haranita saina no nasetin'ny roi Salomon. De ny hoe ndao ara zany ho tapahana roa zany ity zaza ity, de samby manana ny koropaka ny vehivavy anankiroa. Ny iray ny laza hoe ndao ary zany ho tapahana anankiroa zany, de samy manana ozy izy lay ramatoa anankiray. Le ramatoa anankiray ny teny hoe avelao azy fa aleoko mahita ny zanako velona toy izay ny zanako maty. Dia ozy izy ny roi Salomon hoe ianao zany no reniny, satria ianao no te ahita an'ilay zaza velona fa ny iray zany tsy tompony, satria matoa izy ny teny hoe tapaho anankiroa ilay zaza dia tsy reniny. Ka nipoitra anie ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao, nipoitra anie ny hoe inona ny zavatra nafenitsika samy malagasy hatramin'izay. De iny navoaka ny Jonathan iny ny hevitry zareo zany momba ny olona avy any amin'ny faritra, ka tokony ampieritreritra tsika iny zavatra nolazainy iny, tokony amoha ny ambopotsika iny zavatra nolazainy iny, satria iny ange zany ny zavatra neritreretiny zareo hatramin'izay momba atsika. Raha mba tadiditsika ane, izany professeur Zafy Albert izany, ray aman-dreny zany filoham-pirenena tao Madagasikara, professeur chirurgien cardiaque izany, olona tsy bado zany, olona manam-pahaizana zany. Kanefa raha mba tadiditsika ane hoe inona no nolazaina momba azy, zay nge ny qualificatif-ny mena azy hoe bado. Raha par rapport amin'ilay filoha sasany izay hoe zay no dradradradraina eto fa tsy manana BPC, tsy manana CP ny sasany, kanefa ireo anie indraindraina fa olona maranitra. Mila mampieritreritra tsika zanaky ny faritra nge zany zavatra rehetrarehetra zany zany amiral Didier Ratsiraka zany nge olona namirapiratra zany tamin'ny parcours intellectuel ary miporifoiny amin'ny fahaizany miresaka, amin'ny fifandraisana eran'izao tontolo izao, sy ny hoe zavatra vitany. Zany Filoha Ratsiraka zany nge no nametraka ny université isaky ny faritra, nametraka ny EPP isaky ny ataontsika hoe fokotany anga. Zany nge ny olona ataontsika hoe olomanga eo amin'ny faritra, kanefa dia maro ny zavatra natao azy, maro dia maro ny fanesoana natao azy. Izany dadabe Tsiranana izany nge, izany no filoham-pirenena izay nampiadana indrindra ny malagasy raha resaka ara-tsosialy. Mbola kely moa ny tenako tamin'izany andro zany ny ray aman-dreniko, instituteur sy institutrice ny ray aman-dreniko tamin'izany fotoana zany, na vidy tomobily zany, na vita trano zany, na vita nampianajanaka tamin'ny privé, zahay 1.5 mianadahy. Instituteur sy institutrice amin'izao fotoana izao ve, raha ohatra ka hoe miaina fotsiny zany amin'ny karamany, de mahavidy an'izay zavatra rehetrarehetra no tany saiko teo zay.
ianao zany no afaka mamaly an'izay. Zany université zany tamin'ny andro ny dadabetsiranana de tena hoe mendrika mihitsy an'izany atao hoe université zany ny anarany, satria de ny zokiko vavy matoa moa zany no miaina tamin'izany hoe misy ny restaurant universitaire de misy ny olona mpamafatrano tonga ao amin'ny chambre-ny université mamafa trano manolo dra zany ny zava-misy, ary mpianatry ny université tamin'izany andro zany navidy automobile ary tamin'izany andro zany izy ny borsany dia mbola entiny vidiavidianany zavatra ho anay zandriny tamin'izany andro zany rehefa manao vakansy izy de mitondratondra zavatra ho anay. Aiza zany zavatra rehetrarehetra zany amin'izao fotoana zao, tsy mbola ny ray aman-dreny no manampy ny ankizy mianatra amin'ny université zay manan-katao, ampy ny mpianatry ny université amin'izao fotoana zao fa zany bourse zany nefa mbola filafilaina aminy koa. Isika rehetra ne afaka mamaly an'izany zany hôpitaly zany tamin'izany andro zany dia madio mangatsakatsaka ary dia misy ny mpanolo ny dra isan'andro, misy ny sakafo omeny hôpitaly maraina, atoandro, hariva, sakafo ara-pahasalamana, ary de tena hoe tony de tony ny sainao ao amin'ny hôpitaly tamin'izany andro zany. Amin'izao fotoana zao tebiteby no iainan'ny olona ao an'hôpitaly amin'izao, satria ny vola mandeha vidiana daholy hatramin'ny seroma, hatramin'ny aiguille, ny coton rehefa hanao opération. Aiza re tsika zany aiza, nefa tsy de mba misy fankasitrahana manao ahoana hoe mba omena an'izany hoe dadabetsiranana zany, nefa de tena hoe nampiaina ny malagasy tao anatin'ny ataontsika hoe fahampiana izany dadabetsiranana izany. Tsy de misy ange hoe de tena hommage atao aminy fa zavatra hafa no zavatra dradradradraina momba azy. Ka izay zavatra rehetrarehetra izay dia ao anatin'ny atao hoe préjugé, izany hoe rehefa misy olona izany efa nomena préjugé fa olona tsy mahomby, olona tsy natao homemboninahitra, dia mazava ho azy fa ny zavatra ratsiratsy any aminy daholy no dradradradraina, fa ny zavatra tsara vitany hodiana tsy hita. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany dia hoentiko fotsiny hoe hamoazana ny zanaky ny faritra ny amin'ny hoe misy ange ny teknika de dénigrement, ny teknika izay hoe entina handrebirebena sy hahatonga an'ilay olona tsy hanana ny fitokisan-tenany, tsy hanana ny estime de soi, tsy hanana ny confiance en soi, ny fitiavan'ny tenany sy ny fankasitrahan'ny tenany. Ka zava-dehibe eo amin'ny olombelona iray ny fananany an'izay hoe fankasitrahan'ny tenany sy ny hoe fitiavany ny tenany izay. 2026 ve tsika dia mbola handaitra izay politique de dénigrement izay, satria isika avy any amin'ny faritra izany de mieritreritra fa hoe rehefa be diplôma be, rehefa hoe manana toerana mamirapiratra ny olona anankiray, dia afaka izany isika ilaza fa hoe tafita raha eo amin'ny hoe resaka zany hoe développement.
sy ny hoe resaka aja mamboninahitra entina eo amin'ny sosiete. Tadidio fa i Jonathan mpianatra kely iny olona firiny ao ambadikany mampiteny azy an'ireny zavatra ireny. Zay ny force-ny zareo. Fa ianao izay hoe ataontsika hoe professeur amin'ny université anao zanaky ny faritra miteny zavatra, tsisy olona firy nge ny manohana anao ao afara ao mamingana anao koa raha zany no ataon'ny zanaky ny faritra mitovy aminao. Any nge le fipetraky ilay hoe faiblesse fa tsy resaka io hoe resaka hoe diplôma, resaka hoe zao za sy andeha hitantara ny parcours-ko sy ny diplômako eto, satria fahambaniana izany amiko ny andeha hitantara an'izany zavatra rehetrarehetra izany ho setrin'ny tenin'ny Jonathan. Fa ny zavatra tokony ataontsika zanaky ny faritra de ny hoe mamoatsika iny teniny iny. Ary raha ohatra ka tsy hifo amin'iny zany isika fa handeha handresy lahitra azy ny amin'ny hoe izay zanaky ny faritra dia mahay manam-pahaizana, betsaka ny manam-pahaizana ny zanaky ny faritra, kanefa une fois ianao tsy mijery ny faritra ny avianao fa andehanao japy train amin'ny efa vitana Antananarivo. Izay ange no tiany Jonathan ho teneniny iny raha ohatra ka fantatritsika tsara zay zavatra rehetrarehetra zay. Misy ange zanaky ny faritra sy te alalan'izany hoe resadresaka zanaky ny faritra zany aza miresadresaka an'izany. Raha ihany sika malagasy ny ao Antananarivo nge fa vitavita volavolany daholy izany ny hoe zavatra rehetra momba ny fampandrosoana ny ao Antananarivo. Efa misy clan manokana mihitsiny azy ny amin'ny hoe andeha hanao ny conquête ny Madagasikara iray manontolo, hanjanaka ny malagasy iray manontolo efa mipetrapetraka tsara ny azy zay zavatra rehetrarehetra izay. Inona zany no ataontsika zanaky ny faritra hoe andeha hiteny aminy hoe miova amin'izay heviny zay, fa tsy hoe inona koa zany ny zavatra fanorenana ataontsika zanaky ny faritra amin'ny faritra. Izay ange le hoe fanorenana ifotony tsy milamila ady amin'iza isika amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, fa hoe rehefa focaliser zany ianao hoe inona no stratégie hoentintsika ampandrosoana ny faritra. Izay no tokony hikaonan'ny zanaky ny faritra atidoha, satria tena hita mihitsy ange ny hoe mibaribary mihitsy ny hoe elanelana. Mbola maro ange ny zanaky ny faritra ny hoe tsy mianatra fa mirenireny fotsiny. Nefa adosony ve zay? Ny système no nahatonga an'izay zavatra zay. De izay matanjaka zany mandeha ny Antananarivo, mitady ny anjarany, mitady asa, mitady fahalalana, zay nge ny zava-misy. Ny député sy ny ministra avy any amin'ny faritra izay lany avy any amin'ny faritra misy azy, betsaka nge tsy manitsaka akory ny tany nahalany azy fa mitondra titre député fotsiny izy mba hampiakarany ny statut socialany. Zany nge ny zava-misy. Maro dia maro nge ny zanaky ny faritra lehibe ao Antananarivo tsy sahy milaza ny tany ny aviany, satria efa mivady dela izy efa resaka la façon tananarivienne, miroleera de sy tehiteny izy hoe mamenatra azy zany ny miteny hoe avy any amin'ny faritra izy. Zany nge zava-misy daholy ao amin'ilay société, satria
tsy misy la estime de soi sy ny confiance en soi. Izay hoe ezahako ny mampita an'izany zavatra rehetrarehetra izany amintsika malagasy. Satria io zavatra io ange mandeha amin'ambaratongany ange ny hoe resaka fanitsanany ny aty amin'ny tany mandroso ny vazaha ny Occident manitsanitsana zany atsika malagasy. Io tsy akanavaka io. De rehefa avy eo nefany au lieu de hoe lay olona avy nitsahana zany, au lieu de hieritreritra izy hoe tena mafy anie ty tsindritsindriana sy hitsakitsahany ty ahitsaitsany ty, au lieu izy ka hoe mba hieritreritra hoe hiova zany naveriny ndray ny fanitsanitsanana nanaovana azy. Tsika malagasy moa zavatra olona mora influencena. De ireny fombafomba ny Jonathan reny nge no fombafomba ny frantsay, fombafomba ny fotsy hoditra rehefa miresaka momba ny tany mahantra izy. Sy indrindrandrindra moa zany ny aty any Afrika. Izany hoe le zavatra ratsiratsy tao amin'ny nanaovana azy tany zany no averiny ndray zany ampiray tanindrazana aminy. Mampalahelo ange zany zavatra rehetrarehetra izany amin'ny tsy manam-pahendrena isika izany ny hoe handeha hitodika amin'ny tantara ary handravina ny tantara ary hamaha ny olana. Tenin'ny Ede Andriamalala ao amin'ny Vohitry ny Nofy. Hoy izy hoe rehefa nahita ozy izy ilay acteur zany tao amin'ny ilay Vohitry ny Nofy zany io teneniny hoe zay ny expression. Rehefa nahita ozy izy ny fanambanin'ny fotsy hoditra izany allemand zany ozy izy dia lava ranjanana na blanc aux yeux bleus. Rehefa nahita ny fanaovany tsinotsinona ny tenako ozy izy dia tonga saina hoe ay mijaly ny tanindrana izay nambanibaniko faizay. Nanomboka teo ozy izy dia nanaja ny mpiray tanindrazana rehetra amiko. Filôzofia goavana be izay zavatra nampitainy Ede Andriamalala izay. Fa mampalahelo fa ny malagasy tsy mandray sy ny anatra avy amin'ireny olona ireny. Goavana nge, mpanoratra goavana zany Ede Andriamalala zany. Lazainy tao anatin'ny bokiny koa de ny hoe nisy fotoana zany nanao réception izy de tavoangina whisky zany napetrany teo de toaka tsotra no serviavany an'ilay invité teo. De nakafy daholo ny rehetrarehetra fa hoe whisky. Kanefa raha ohatra olona tena mahalala ny goany atao hoe whisky ozy izy de tonga de afantatra fa toaka tsotra no napetrako tao. Izany daholo zany ny hoe tian'olazaina de hoe superficiel zany ny fomba fisainantsika malagasy. Ka hipetraka amin'ny tantara i Jonathan satria tsy nisaritava izy tsy nanao compte fako izy fa tena niseho tava izy ny teny ny zavatra nolazainy ny amin'ny hoe tsy misaina ny olona avy any amin'ny faritra bado. Misy koa moa zany rapetsam-bava izany izay hoe ifandrombonany zanaky ny faritra koa zany ny hoe jusqu'à hoe handatsaka ny ainy.
ireny olona ireny amiko a dia ireny a no irahan'Andriamanitra hanokatra ny masontsika, satria izy no tsy metsara velantsika fa izy no miteny ny zavatra ao anatin'ny sainy, satria ny tena sarotra ny miatrika ny olona metsara velantsika. Zavatra hafa ny zavatra ao anatin'ny lohany, zavatra hafa ny zavatra teneniny aminao, nefa izy a te hifangaroharo aminao isan'andro na any amin'ny toeram-piasana na eny amin'ny fiarahamonina, ireny no tena sarotra ny miatrika azy, satria ao an-damosinao izy mamely anao. Inona kay no mahatonga ny hoe efa foana nge hoe tsy misy zanaky ny faritra mpanefoefo zany intsony amin'izao fotoana zao e, tsy misy zanaky ny faritra hoe misongadina izany intsony amin'izao fotoana zao, satria presque no foanana daholo zany ny momba azy, nogadraina kanefa dia fantatra zao fa hoe inona no maha-miliardaire an'ireo filoha rehetra avy ao Antananarivo izay nitondra teo. Mazava ny zany zavatra rehetrarehetra izany e, nangalatra izy ary navela nangalatra. Zany zavatra rehetrarehetra zany nge ao anatin'ny enjeu daholo zany zavatra rehetrarehetra zany, ka rehefa mpanefoefo izy a dia mandreny tenany zany izy a fa c'est le grand, le géant. Tsy misy mialona ny hoe mpanefoefo na ohatr'izany, tsisy mialina an'izany. Tokony ho reharehantsika malagasy ny hoe misy mpanefoefo sika malagasy zany a, akoatran'ny hoe reo karana nge no hoe hatramizay zany izy no mitonina fa malagasy mpanefoefo eran'izao tontolo zao. Kanefa raha ohatra ka ilay vola izay nampanefofo anao, avy aiza moa zany io, valio eto amiko zany a izay fanontaniana zay, zay ve le atao mahay mangalatra, ka ny zanaky ny faritra zany a tsy nitaizana amin'izay resaka fangalarana zay. Ny zanaky ny faritra raha vao mba mihetsika kely a, mba misimisy vola kely a, de efa migatra. Izay nge ny zava-misy ao Madagasikara e, ireo atao hoe toko matanjaka vola avy aiza daholo moa zany, ny vola novorian'ireo atao hoe toko matanjaka, ary matanjaka amin'inona, satria izy afaka mividividy ny olona rehetrarehetra mba hafahany manjaka, mba hafahany mangeza ny Madagasikara, hafahany manjanaka ny Madagasikara. Ka mitodika amin'ny zanaky ny faritra aho, mbola anaiky ve zany ho vidividin'ireo olona izay nanao ampimamba ny harenam-pirenena, ny harena avy any amin'ny faritra, mbola anaiky ho vidividin'ireo olona ireo. Rehefa mbola manaiky anao zany no vidividin'ireo dia marina ke zany ny tenin'ny Jonathan Sirapetsambava. Hoentiko fotsiny ampieritrretana antsika rehetra zany zavatra rehetrarehetra zany resaka federalisme io zany de tsy fantatra hoe ny filoha Mikaely ve zany no tsy tiana, izy ve zany ny tiana hoe sorona teo de aratsiana ny federalisme. Fanontaniana mipetraka daholo zay zavatra rehetrarehetra zay sa ve hoe ilay federalisme mihitsy no manelingelina atokotokon'olona, vondrombondron'olom-bitsy, satria manimba ny fihinanany, satria hiparitaka ny tombotsoa fa tsy ho an'olo tokana intsony, tsy ho an'ny vondrombondron'olona intsony, dia hiadivana mafy ny tsy hipetrahany zany federalisme zany, ary dia fanaratsiana
no atao an'izany amin'izao fotoana izao. Ka fédéralisme, décentralisation effective, izay antsointsika anazy, fa hoe ianao zanaky ny faritra ve? Mieritreritra ny hampandroso ny faritra ny avianao. Izay zany a fanontaniana mipetraka ho an'ny olo-mangany ny faritra, satria io zavatra samy manana ny olo-mangany nge io e. Fa misy fotsiny ny hoe nopepoina izany a ilay olona dia soit izy a mandositra ty amin'ny Occident izy a, soit izy zany a sy tia lala sony ny faritra ny aviany, zany daholo nge ny zavatra misy e. Soit izy tsy manana force izy a ny hoe andeha hampandrosoana ny faritra satria resaka rafitra zany, resaka politika zany. Ka matanjaka be ny influence ny Antananarivo amin'izay hoe hainy manapepo. Ka aza fomba fiady daholo zany zanaky ny faritra. Ka aoka isika izany a sy hanaiky hoe zazakely ery no andeha hanevateva ny zanaky ny faritra, ny amin'ny hoe anareo tsy mahay ninina, anareo tsy mbola vonona hanangana an'izany resaka fédéralisme zany. Dia ny mampalahelo koa de le zanaky ny faritra mba atao hoe mba tafita olo-manga, dia efa hainy zareo koa ny influencer azy hoe zany fédéralisme zany zavatra sarotra be. Nao olona manam-pahaizana, ahoana no tsy avitanao an'izany raha ohatra anao te hanao an'izany? Raha ohatra anao ka tena manam-pahaizana va rehefa te hanamarina zany ianao ny tenin'ny Rapetsam-bava sy i Jonathan, de toy zao raha zany ny fanapepona ny resaka fédéralisme. Misy olona nge any efa manana ny plan rehetra momba an'izany. Ary raha ohatra ka hoe tohanany manam-pahaizana avy amin'ny faritra rehetra nge io zavatra io vita e. Fa ilay courage zany tsy misy. Sy marina aloha fa sarotra zany hoe anangana. Moramora nge ny mijabo train e, amin'ny zavatra efa vitan'olona. Rehefa tsy te hikaroka ianao zany de io zany po. Zazakely ery manevatevanao, zany nge le fandehan'le izy e. Ka mifoaza ry zanaky ny faritra, izay foana nge no efa hoe tsy mila ady izany, tsy mila fifamonoana izany. Fa izay efa manana ny plan mazava tsara, i fédéralisme zany nge hoe tsy voatery hoe hatao copier-coller amin'ny aty Canada ohatra. Tsy mbola manana ny fitaovana ary fomba zato isan-jato isika zany amin'ny hoe méthode-ny zareo aty. Fa inona ilay fédéralisme izay afaka atombokinao zany de ny fampandrosoana ny faritra. Zay nge no hoe hiatombohan'ny zavatra rehetra amin'ny tenin'ny Martin Luther King hoe raha te hiakatra ery amin'ny sommet-ny tohatra ianao hozy izy dia tsy maintsy manomboka aty amin'ny tohatra ambany aloha ianao vao tafita ary ambony. Tenin'ny René Angélil, vadin'ny Céline Dion, efa maty. Zay ny teniny hoe tout le monde a commencé au sous-sol hozy izy. Zay hozy izy rehefa nanorina ny ananay ny ekipanay, satria nisy ekipa telo lahy zay moa zany zareo no hoe nanao groupe teo alohan'ny hoe nifankahitany tamin'ny Céline Dion zany. De zay telo lahy hozy izy tao amin'ny sous-sol foana no nadinidiny hirahira. De rehefa aveo hozy izy mba niakatra izahay nisy olona ny lancé anay de mba nalaza zahay. Ka tout le monde commence au sous-sol. Ka rehefa tsy mbola atombokao izy zany fa holazainao fa sarotra be zany zavatra zany de raha oviana zany. Atomboy amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao.
ny zanaky ny faritry Tomasina zao tokony manao zay afany rehetrarehetra, stratégie rehetrarehetra hanorenana an'io Tomasina io. Ny zanaky ny faritra Aotuléara, ny any Androy, de ataoko hoe ridicule amin'izao hoe avy any Androy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao, ridicule raha ohatra ka mbola hijanona matinoana ohatran'io ny olona any atsimo. Réflexe amin'ny maha olombelona izay hoe ny ao atokantranonao aloha ny fantatrao, ka rehefa samy mba manarina ny faritra misy azy daholo ny zanaky ny faritra rehetrarehetra miatomboka eo ange. Tsy mila hoe filiplirony inona ange ny hoe de hoe tsy maintsy filiplirony ohatran'izao. Avelao fotsiny ny zanaky ny faritra hitondra fampandrosoana ao amin'ny faritra ny aviany, satria zay projet rehetra entinao avy any ange de hoe tsy maintsy katoavin'ny président de la république de tsy maintsy mandoa écolage 40% ny budget zay ampiasaina eo, tsy maintsy omena ny président de la république. Zany ange ny zavatra misy. De na ny olona ao an-tanàna koa zany ny autorité ao rehefa mba misy zavatra tianao atao de sakatsakanany, satria ianao atahorany fa haka ny plasiny. Zany ange ny zava-misy ao amin'ny zanaky ny faritra. Nga zany fifampitaizana no afaka ataotsika amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fifampitaizana, atoro izy hoe zao ny tokony anaovantsika an'tya, zao ny anaovantsika an'tya. Maro dia maro ny olo manga ny zanaky ny faritra fa tsy mena pouvoir izy, de izy fe moa hamono ny tenany eo, mitady an'izay mahatsaratsara anazy any amin'izay alehany any izy. Any ange ny fipetraky ny zavatra rehetrarehetra. Mampalahelo amin'izao fotoana zao de efa misy zanaky ny faritra kitikitiana any zany. Ao fa nareo natao président eto, fa aza makasitraka an'izany fédéralisme zany. Fa nareo no asaina mitondra zany. Gina moa zany fa ho sovaliana ange zany le olona zany, zay zany de ny principe. Ary reo zanaky ny faritra izay mandany fédéralisme reo ange tsy mbola henoko na indray mandeha mba nanome hoe inona ny solution zany rehefa tsy atao zany le fédéralisme. De inona lay solution omeny zany hampandrosoana ny faritra ny aviany? Tsisy anie, tsisy. Fa de hoe olona dondona, olona bado, ny olona miteniteny fédéralisme, olona bado, olona rasista, ny olona miteniteny resaka foko. Aty Amerique du Nord tompoko dia rehefa misy olana iray dia adiadiana any amin'ny fakany mihitsy, hidirana hatrany amin'ny hoe psychologian'ny société anankiray. Hidirana zany ary tsy misy mahamenatra zany. Resaka rasisme zany tsy mahamenatra zany ny resaka an'izany aty. Fa zavatra resahana tsara mihitsy zany face à face zany. Tsisy olona ato anatin'ity boky nosoratako ty de miresaka rasisme. De any amin'ny biblioteka rehetrarehetra eto Canada ty, afaka jerevanareo tapenareo amin'ny Google zany zavatra zany, éditionpourtous.com. Raha membre amin'ny biblioteka rehetra eto Canada nareo de afaka mamaky gratuitement amin'ny livre électronique an'ty boky nosoratako ty, ary akasitrahan'ny autorité rehetra eto Canada ny fisian'ty boky ity. Kanefa dia miresaka rasisme ary manome ny vahaolana amin'ny société. Fa tsy hoe faly mitanisa fotsiny hoe anareo de rasista, anareo de zao, tsy any zay no tena akasitrahany zareo an'ity boky ity, satria zaho tsy
handeha hitaraina sahala amin'ny mainty sasany hoe any amin'ny anao ghettoisation de hoe andeha hikritika ny système et tout no zavatra atao fa tena hoe manome solution na ho an'ny fotsy hoditra na ho an'ny mainty hoditra hoe isika dia natao ho vary sy rano, natao hiaraka satria ianareo mila anay dia izahay koa mila anareo, ka tokony samy conscient zany tsika amin'izay hoe tsy maintsy mifangaro izay isika, tokony tady zany tsika ny vahaolana amin'izay hoe vivre ensemble zay. Ny mpiavy de tokony mahalala ny plasiny izy hoe mpiavy izy ny mpandray koa dia tokony hafantatra fa ilainay reto olona ireto matoa ndraisinay eto amin'ny société. Ka ty zao hoe misy andininy izay ato amin'ity hoe livre vert du bonheur nosoratako toy. Depuis l'abolition de la ségrégation raciale, ce livre a été détruit et les Noirs peuvent circuler partout où ils le veulent à travers les États-Unis. Mais une question demeure, l'idéologie sous-jacente au livre vert a-t-elle vraiment disparu ou a-t-elle seulement changé de visage? Il appartient aux Noirs maintenant de tracer leur propre livre vert à travers leurs expériences de vie, leurs intuitions, car il reste encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de choses ne sont pas encore accessibles pour nous, mais personne ne le dit. Ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce n'est pas écrit dans une loi ou dans un livre, mais à travers les intimidations, les rejets, les refus. Il nous appartient de comprendre la signification des attitudes et des gestes qu'on nous attribue. Notre livre vert actuel est dans notre tête, à cause simplement de la couleur de notre peau. Bien des opportunités nous sont refusées. Le livre vert équivaut au racisme à caractère flou, et ce racisme est encore plus difficile à combattre que le livre vert. Il prend maintenant une forme plus sournoise et plus difficile à détecter. Seuls les Noirs les plus intelligents et les plus forts intérieurement peuvent comprendre les nouveaux codes du livre vert non écrit, non édité, non publié, mais qui circulent chaque jour dans la société pour nous faire remettre à notre place. Il nous appartient de deviner et de décoder ce code. Les problèmes surviennent lorsque les enfants sont trop jeunes et moins aptes à comprendre les codes, d'où leur sentiment d'être rejetés par la société, d'être déstabilisés, de perdre l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, il ne reste qu'un pas à franchir avant de se tourner vers la délinquance et la haine contre le système. S'ensuivent le décrochage scolaire et criminalité. Izay zany andininy ao amin'ny livre vert du bonheur. Ka samy mikasaka an'io hasambaran'io daholy isika olombelona eto ambonin'ny tany. Taloha zany ny livre vert de tena hoe nisy livre vert proprement dit misy tany États-Unis tamin'ny andron'ny fanavakavavam-bolokoditra dia misy an'ilay hoe toerana ohatraohatran'izao sy ohatran'izao, hôtely ohatraohatran'izao tsy azon'ny noir andehanana. Toerana ohatraohatran'izao sy ohatran'izao ihany no azon'ny noir andehanana. Fa raha ohatra ka mandahan'izay ilay noir zany tsy manaraka an'ilay livre vert fa mandeha any amin'ny hôtely izay natokana ho an'ny fotsy hoditra dia intimidation no azony ihany fikapohana ary hoentina mihitsy any amin'ny polisy. Ary maro dia maro ny noir izay naratra novonoina tamin'izany andro zany. Rehefa avy eo zany nifoanana ilay livre vert nifoanana zany dia hoe navelany circule librement zany noir d'après an'izay, kanefa ilay code mbola mijanona ihany amin'ny société, izany hoe izay olona
intelligent no maharaka zany hoe ity tsy azo atao, ity atao, ity tsy azo atao. Fa very tanteraka zany ilay zaza tsy manatsiny, izay tsy mahalala ny kody hoe à gauche et droite, à gauche et droite, inona ny azo atao, inona ny tsy azo atao, dia izay anke no mahatonga an'ilay hoe lasa délinquant, lasa misy ny criminalité, satria rehefa mirezista, mirevolta ireo karazan'olona ireo dia vesatra ihany koa ho an'ny société. Ka ny olona, betsaka ny olona tsy ampoiziko any an-dalana, tena tsara mihitsy ny bokinao iny, za namaky an'le bokinao tamin'ny biblioteka iny, tena tsara, tena tsara. Olona tsy ampoiziko eny an-dalana eny, mahafantatra anahy amin'izay zavatra zay. Feedback avy tamin'ny malagasy aloha mbola tsy hainiko, nefa moa hoe sy omeko tsiny fa mety mbola betsaka koa ny zavatra tsy tena hoe azon'ny malagasy zany ao anatin'ilay izy fa mandeha tsikelikely, moramora hoy ny fitenenana. Eny misy vitsivitsy ihany aloha zany ny olona hoe gasy manao feedback aty amiko hoe tena tsara be ny bokinao. Ka iaho moa tsy hoe afaka sitrahana manokana no tadiaviko, fa rehefa nahatsara anao zany ny famakina an'ilay boky de fa zava-dehibe amiko zay. Rehefa voapita ny message, misy ny culture ny estime de soi, confiance en soi, misy ny culture ny resaka fahasalamana, ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy, satria izay no maha olombelona antsika, indrindrandrindra dia ny culture ny fanamafisana, ny fanatanjahana ny saina, tsy ny vatana ihany akory no atanjahana fa ny saina io, satria izay no metody ny olona izay hoe te hanjanaka, te hidomina, de ny fanapemponanao. Ka raha vao ianao zany miditra ao anatin'izay hoe manaiky zany ianao ny fanapempona atao anao, de very anie anao zay, satria io droit-ny olona rehetrarehetra ke, droit-ny olona rehetrarehetra ny miteny izay tiany ho tenenina, na misy monde eo zao ohatra dia droit ny olona anankiray ny teny hoe io ve de tokony ho misy monde, droit zay, satria zay ny fijeriny. Satria resaka beauté dia resaka variable io, samy manana ny standardny, samy manana ny ataony hoe tsara, io zavatra samy manana ny anany io fijeriny. Ka anjaran'ny tsirairay zany ny hoe ianao ve manaiky ho pempona amin'ny zavatra iray. Ka raha ohatra kosa hoe misy ilay fanapempona, kanefa hoe misy zany ny zavatra tiana tokony ho areninao zany any aminao, de raiso ilay fanapempona, aza entina amikatezerana ilay fanapempona. Fa raha ohatra hitanao fa misy zavatra marina dia areno. Izay angamba no azoko lazaina zany amin'ny tenin'ny Jonathan GNZ, entiko ampieritreretana antsika malagasy zany ny zavatra toy ireny, fa mijanona ao anatin'ny tantara ianao Jonathan, tsy voafafa iny zavatra no lazainao iny, fa teny mahitsy avy amin'ny olona tsy mihatsara velatsy, izay zany ny fijerinao. Asipoko any amin'ny zanaky ny faritra rehetrarehetra iny tenin'ny Jonathan iny, marina fa misy karazana arrogance ny fomba filazany azy. Anjarantsika zany ny tsakotsako
efa nilanseny ny balina mbola hemitra ve zany sika amin'ny fampandrosoana ny faritra fa izay zany ny solution andeha hamono drapetsam-bava vononao rapetsam-bava fa mbola misy koa ny rapetsam-bava manolo azy eo rehefa avy eo amono ny Jonathan mbola misy koa ny Jonathan inona zany no entinao hanaporofoanao zany ny tsy mamarina ny teniny action zay ihany ka rehefa mbola tsy hifoanao zany hampandroso ny faritra ny avianao dia asakasakao fa mbola hisy ny Jonathan manaraka mbola hisy ny rapetsam-bava manaraka rehefa mbola tsy hifoha ianao trafika ianao me mahery ambava homana ampomeritreritra tsy dio matetitetika ny eto amin'ny fandarana zany firesantetika nadafa anatsara ny fiainanao veloma tompoko